Ianary izay Jesosy eo hibanjana anao amin'ny fotoana rehetra. Tsy hijery izay mety ho hita amin'ny masonay androany Jesosy fa hibanjana anao izay amin'ny fotoana rehetra. Nalainao avy lavitra loatra ve dia tsy ho tinao, fa nalainao avy lavitra loatra dia nanininao. Ity antokinao ny ainako, porofony fiainako, fa nalainao avy lavitra loatra mba ho ampiasainao. Ilay olona notahinao mitsaoka anao, ilay olona nanaovanao izay nolazanao, fa tsy izay nolazany olona tsy ankeno anazao sy izao hoe izay lazany teninao, izay aho hoe, izay aho hoe. Ilay olona nositraninao mitsaoka anao, ilay olona nanaovanao izay nolazanao, fa tsy izay nolazany olona tsy ankeno anazao sy izao hoe izay lazany teninao, izay aho hoe, izay aho hoe. Nalainao avy lavitra loatra Jesosy, nalainao avy lavitra loatra ve dia tsy ho tinao. Nalainao avy lavitra loatra dia nanijalinao. Ity antokinao ny ainako, porofony fiainako, fa nalainao avy lavitra loatra ilay olona notahinao mitsaoka anao, ilay olona nanaovanao izay nolazanao, fa tsy izay nolazany olona tsy ankeno anazao sy izao hoe izay lazany teninao, izay aho hoe, izay aho hoe. Ilay olona narovanao mitsaoka anao, ilay olona nanaovanao izay nolazanao, fa tsy izay nolazany olona tsy ankeno anazao sy izao hoe izay lazany teninao, izay aho hoe, izay aho hoe. Sara Jesosy eo mitsaoka anao hoe andriamanitra tsy misy fiovany sy mandisy fanantenany. Jesosy eo izay nolazainao no nataonao hoe andriamanitra tsy manay anay, izay anao izay, izay anao izay. Jesosy eo, Sara Jesosy eo mitsaoka anao hoe andriamanitra tsy misy fiovany mandisy fanantenany. Jesosy eo izay nolazainao no nataonao hoe andriamanitra tsy manay anay, izay anao izay, izay anao izay. Sara Jesosy, ilay olona novonjenao mitsaoka anao, ilay olona nanaovanao izay nolazainao, fa tsy izay nolazany olona tsy ankeno anazao.
Fizala zaini temino, Zayawe, Zayawe. Soja Jesus, Soja Jesus, Manexe Jesus, Yasano Yofianane, Manexe Novanos Tino at all Jesus. Confana in Utar Karamajakarev. Let it food shine cool. Let it food shine cool. Fanachia anao. Feru namikyu. Je t'aime Meeting amicu in Milano mafia tu yang non rivchayana ne Jesus ya let it shine cool let it shine cool divana chiana Liani Liani
Soa Jesosy fa mila anazy tsika. Milanao mafy ato, tena milanao velha, velha nazieu iana, hijoao milanao, hijoao. Alleluia. Mahazo toerana tompoko azafady. Tena very tokoa tsika raha vao lavitra an'Andriamanitra. Tonga anatin'ny fotoantsika merenana ny voninahitra ny amin'Andriamanitra ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika. Tainy Jesosy daholo. Androany ahy zany joro vavolombelona ny amin'ny fahatsarany Andriamanitra izay ivavahantsika. Ny zavatra seho tamiko tamin'ny voalohan'ity taon'ity tamin'ny mois de janvier zany very daholo ny vola tao anatin'ny compte. Tena hoe zéro nisy zavatra nandrakandramana, tsy tantaraiko en détail zany le izy fa ny zavatra nataonay dia tena very daholo, tena hoe zéro ariary zany tao anatin'ny comptenay banky. Dia rehefa niseho zay zavatra izay taloha izay zany zay nanana faniriana hoe mba efa te hanana moyen de transport dia efa niketriketrika be zany hoe mba te hanana zay dia nefa niseho zay zavatra izay dia somary mafimafy le izy fa tsapako hoe nazevatra tamiko le izy tamin'ny voalohany fa votsitra ako tao aorianan'izay tena nisaotra an'i Jesosy hoe misaotra fa fitiavana dia tena tefenao tsy fikitra amin'ny zavatra ny tany dia saro-piaro amin'ny zavatra atao amin'ny foko ianao dia tena misaotra an'i Jesosy ako tamin'izay. Dia joro vavolombelona tamin'ny zandriko any Allemagne zany izy dia nitantara anazy ako hoe zao aky ny zavatra niseho taminay very daholo ny vola tao amin'ny compte tena hoe zéro ariary zay amin'izao tena tsisy inina fa zaho mahatoky an'ilay Andriamanitra satria ny zavatra tsy misy raha hoany foroniny dia mahatoky hoe ilay situation amin'izao tsy hoe zavatra ratsy ilay izy fa nanefeny anao ilay izy dia tena fitiavana ny fahitako an'izy dia tena tantaraiko azy zandriko ilay izy dia tena tsara k'izany ozy izy tena tsara dia quelques semaines tao aorianan'iny niseho taminazy koa ilay izy. Niseho taminazy le même kan niseho taminay navery amin'ny volanay dia niseho taminazy le izy dia tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra fa no ny fizarako anazy ny fijoroana vavolombelona taminazy dia tsy nitranga taminazy le izy fa ozy izy hoe tena so ihany ozy izy fa nitantaraindriana le izy fa efa saika roboka koa ozy izy dia raha tsy nitantaraindriana zany ozy izy re zavatra ireny dia very tany koa zany ny volako dia heureusement zany hoe tena hoe miasa zany Andriamanitra hoe indraindray tsika mieritreritra hoe zavatra ratsy zavatra ohatrany hoe mafy amintsika le izy nefa ny ao ambadika izay Andriamanitra tena hoe miasa mahasoa antsika le zavatra ataony noho ny zavatra hoe tsy takatra ny saina indraindray. Dia tao anatin'izay ako efa hoe votsitra zany nanaiky an'le situation hoe izay zany le izy fa misy fotoana ohatrany hoe mierikerika zany ianao taferitreritra le izy tampoka misy manelingelina zany dia mieritreritra tampoka raha mbola teo zao le vola ohatry hoe mbola miverina any amin'le izy dia tena misaorako an'Andriamanitra hoe manana an'ireto ray aman-dreny sy zoky mpiara-miazakazaka reto
afaka angatantsika hoe mba mangataka vavaka, mangataka torohevitra amin'izy ireo mangataka fampaherezana satria tsapako tao anatin'le izy hoe efa votsitrako fa misy fotoana mierikerika foana dia raha tsy hainko hoe tsy ampy ny hery zany hatrehana le izy dia sotra ny Jesosy hoe manana an'reto zoky sy ray aman-drenreto afaka manampy atsika, afaka manoro hevitra sy mifampahery ao anatin'le izy. Dia somary lavalava kely fa toizakany dia rehefa hoe votsitra tanteraka zany tena nanaiky tena hoe nanome voninahitra an'Andriamanitra hoe misaotra fa tena fitiavana, misaotra fa mbola nananganana olo-kafa raha ny zavatra niseho tamin'ny fiainako dia tao aoriana kely an'izay azo amin'ny fomba tsieritreretina le moyen de transport kasaina efa hatramin'izay tena hoe tamin'ny fomba tao anatina volana maromaro zany izay ketriketrika be nefany tao anatina fotoana fohy kely sady tena hoe tamin'ny fomba tsieritreretina dia nameny Jesosy anay le izy dia tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra fa miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra dia isan'andro tena marina miteny izy rehefa miteny an'izay zavatra hoe tsy raha menatra tsika amin'ny zavatra miseho amintsika indraindray tsika mieritreritra hoe mafy indraindray tsika mieritreritra hoe ratsy fa matokisa foana an'Andriamanitra satria izy nefa marina amin'izay teny izay izy hoe mahasoa atsika foana ny zavatra ataony rehetrarehetra dia voninahitra ao an'Andriamanitra rehetra. Alleluia. Fijona vavolombelona manaraka lesona azo raisina amin'izay eny azo raisina daholo fa raha hoe fitinina zany dia hoe aza menatra aloha mijoro vavolombelona zavatra milalovanao mety eritreretinao hoe ratsy nampalahelo fa ao ambadika iny misy zavatra tsara azo sotomina foana zavatra rehetra miara-miasa faharoa ny fijoroana vavolombelona ny fitantaranao amin'i Jesosy amin'ny manodidina anao dia tsy maintsy anangana ny hafa. Fahatelo tsy niteneniny teo moa izy janvier vide ny compteny février azo le moyen de transport tena hoe Jesosy no antony mila manaika amboarina fotsiny tsika na hoe tiaka mafy ao an' Jesosy. Tain'i Jesosy daholo to ity zavatra efa 4 ans lasa fa izay ho fotoana mety sy mamety hijorona vavolombelona. Za zany tsy menatra hijoro vavolombelona le izy satria tena toe-po le izy nanovan'i Jesosy anahy. Za olona tena be caprice be loatra eo amin'ny fiainako dia olona anankiray ohatrany hoe rehefa misy zavatra ilaiko dia tonga le izy dia za tena tia confort dia nanarin'i Jesosy atao anatin'le izy. Za tsy mahalala mihitsy hoe zay kely toe-po tsy mety satria zay zany telo menadara dia za vavitokana dia za somary za tena tia nizokoko misaotra an'i Jesosy fa rehefa misy zavatra ilaiko rehefa tsy ananako le moyen dia tsy ory an'iny fa tsy maintsy tonga iny rehefa mifotoo rehefa hoe tiako zany izy ohatra dia nefa izay tsy tian'i Jesosy mihitsy satria dia za sady ohatrany hoe miankina amin'ny olona ny foko no matoky olona ohatrany hoe fatokisako an'i Jesosy dia nanarin'i Jesosy mafy tena mafy be le zavatra nitranga teo amin'ny fiainako mbola tsy niainako hatramin'izay niainako le izy tamin'izany 4 ans zany satria za sady tamin'izany mianatra ny asa dia manao concours resaka ohatrany hoe fandrarana dia vola tamin'izay misy vola very 100 million dia le izy tena tsy moramora satria tena hoe amin'ny taonanao sy ny hoe tamisy anao tsy possible hoe ahoana ny iverenana zany tsy moramora concours hoe very amin'izay dia saika mitapo mihitsy tena rehefa matory amin'ny alina dia ohatry ny miverina foana ny saiko dia mitomany dia tsisy ninona azoko atao dia mitantara mizokina sy mamanay dia ry zareo koa ohatry nivangian'i Jesosy ny fony fahitanareo ohatry ny endrarenao mieritreritra hoe reto olona akaiky anao dia hitantaranao zavatra fa misy zavatra tsy any amin'ireny mihitsy fa any amin'i Jesosy direct le izy dia mitomany dia mitantara amin'ny zareo dia ry zareo mihitsy sy ninona azony atao fa tsy hoe mihaino fotsiny dia ohatran'ilay ohatrany hoe tsy raharahin'ny zareo le izy fa tsy miatra aminazy le izy fa tsy mahakasika anazy fa zany tena voakasika le izy akaiky be dia mitantara ampon'Andriamanitra koa misy zavatra se passé koa tao anatin'izay tena be dia be ny zavatra very teo amin'ny fiainako tao anatin'izy na ny asako na volako na ohatran'izany dia kay le izy tena lalana amin'izay tena namboaran'i Jesosy anazy zany mieritreritra hoe mandeha sekoly foana isanatranatranandra voarayako iteny io manana an'i Jesosy mety foana fa Jesosy foana fa tsy zany le izy fa hitanareo indraindray tsika mandeha amin'ny fahazarana be mieritreritra tsika hoe za tonga sekoly tsara le izy fa tena to vitan'i Jesosy arak'izay ny fonao fa Jesosy tena mahita mihoatra be
dia nanomboka teo aho zany ohatrany hoe tantara amin'ny olona foana ohatrany hoe tantaraiko amin'ny paster tiana zao na zao fa nisy zavatra amin'izay tatao anatiko ny tena anazy tantaraina amin'ny olona tsony satria hitanareo misy fomba fijerin'ny olona izay nampanompon'Andriamanitra io izay maha olombelona an'ilay olombelona fa afy Jesosy fa lasa miova ny fomba fijerin'ny olona anao rehefa tena diso loatra ianao tantara ny fiainanao aman'olona fa rehefa tonga amin'izay fotoana tantaran'izy tany amin'ny Jesosy dia tsy nirarahan'izy an'izantsony fa tena tonga dia nitodika tany amin'ny Jesosy dia niteneniko Jesosy tena vonjeo aho zao Jesosy fa ohatrany hoe singam-boly sisy ity dia tena adala tena tsy zakako ilay izy satria mararo ny foko vao manana dia mitomany tena hoe mila etape kely mihitsy tsy haiko dia niteneniko an Jesosy amin'izay dia midy eo amin'ny chambre koa tamin'izany nandeha hoe nandeha miasa raha miala tamin'ny asako azy za marary tsy afaka nandeha ho azy ny tongotro tsy fatako hoe maninona ka ilay izy amboarin'i Jesosy anahy daholo dia narary be io foko io dia kay nampianarin'i Jesosy anahy amin'izay hoe ianao tsy mamela helo ka reto sy reto tena hoe navedefan'i Jesosy ohatry ny sary ilay olona tena hoe tiako mazava be tamin'izany satria nisy anton'ilay izy ary ilay olona tsy olona iray fa olona maromaro dia ny tena mampimety ao anatin'ilay izy misy fanasana zay dia nasainy sokona ilay olona dia ilay olona tsy mahafantatra izany hoe ny olona tsy malala izany hoe tsy tianao fa ianao malala an'izy hoe tsy tianao tony satria nisy nataon'ilay olona taminao misy antony foana manko ilay izy dia kay izany maratra be loatra izany ny foko dia ilay olona ireo nefa tonga teo dia teo nanafahan'i Jesosy anahy satria rehefa mijery ny olona dia ilay olona tsy malala satria ianao manasa olona dia tsy maintsy hoe tsikitsiky foana ianao na ahody hoe amina any dia mitsikitsiky ianao dia ilay olona tsy malala dia ianao miserviran'eo ilay to dia teo tena henoko mihitsy hoe misy zavatra mavesatra be any anatin'ny foko any ohatra mila kenda be ty tendako ty satria tena ilay olona efa mbola maromaro tsy tiako daholo dia tsy mamenatra anahy ilay izy satria hitanareo tena misy zavatra tiako tenenao ambadiko ilay izy aveo dia aveo ilay olona tsy malala ninina dia teo amin'izay ny tena nanafahan'i Jesosy anahy dia tena hoe misy zavatra miteny any anatiko any hoe avelao fotsiny ilay olona dia tena teneniko Jesosy hoe tsy vitako tena tsy vitako satria reto manao an'izao ty mampime be itsy ohatrany itsy ohatry zao ohatr'izay ilay izy tena teneniko ohatr'izay mihitsy tao amin'ny Jesosy dia aveo nanovan'i Jesosy amin'izay ny foko teneniko Jesosy hoe tena mijaly satria hitanareo ny olona mieritreritra ianao zany tsara fanana mody hoe tsara fanana satria mitsikitsiky ianao manome zay rehetrarehetra nefa ny any foko maloty be dia maty be mihitsy maty antoka be akony dia aveo amin'izay nanomboka amin'izay tena teneniko Jesosy hoe tsoroko ilay izy dia avotsitra ilay izy dia avelako ito dia avelako ito dia avelako ito dia avelako ito dia aveo amin'izay izoziny any lasa nakany amin'ny toilette dia tana tomamy be dia tena hoe tena tsy haiko hoe tena netiko ilay foko izany satria tsy afaka hiala amin'ilay olo ireo toute la journée zay eo dia aveo dia hitako amin'izay ilay olona ohatrany hoe manatona anao izany dia manatona ho azy dia kay ilay izy amboaran'i Jesosy anahy efa henoko ohatrany hoe tsy dia ilay miakatrakatra be tsony izany ilay foko efa mba efa metseka efa midikidina angamba ilay miakatrakatra dia aveo hitako hoe lasa nisy zavatra fotsitra be lehibe amin'izay dia teo nianatra amin'izay hoe toko amin'i Jesosy ny foko amboariko izay zavatra rehetrarehetra tena nampianarin'ny fanamasina hoe tsy zavatra rehetrarehetra izany ohatra hoe ampifaly anao fa izay kely ananana an'i Jesosy dia tena rehefa mety io fo io reto tena misy zavatra be lehibe tsy takatry ny saina aza ilay zavatra very foana ny tany saina amin'Andriamanitra dia aza olona foana ny jerena hoe ihany nanao izao na zao fa rehefa na tsy mety ary nataony iny olona iny aminao dia ndana mitodika any amin'ny Jesosy dia tena eny Jesosy hoe inona ilay toetra tsy mety nataoko fa tsy mora ilay izy tena misaotra an'i Jesosy mitondra antsika eo anatin'ny sekoly fanotronana efa fanotronana foana toetra fa izy indray lasa raisitsika fazarana fotsiny hoe toetra fa tena isan'andro rehefa hoentintsika eo amin'i Jesosy io fo io dia hitantsika na fomba fijerintsika sy ny ampiara-miasa amintsika sy manodidina antsika misy olona afaka andraisana lesona foana indraindray fa ianao mila mijery toepo dia manarak'izay tena hoe be dia be ilay zavatra ataon'i Jesosy tsy takatry ny saina fa hitanao hoe tsy vola mitondra anao fa fampahitana fity tena hoe hafa be amin'izay zavatra lehanao satria tena vao miala mahazatra anao fotsiny ianao dia tsapanao hoe misy tontolo hafa fa Jesosy tena miaro tena mamindra fo rehefa tena mety ny fo dia izay no tiako hijoroana vavolombelona hoe tena misaotra an'i Jesosy fa Jesosy tena mpanova fo dia tsara be rehefa tsy ratsy saina tsony rehefa ratsy fo dia rehefa tsy ratsy fo tsony dia rehefa tena mamela tsy amin'ny fihetsaram-belatsy fa ho anao sy Jesosy rega fa tsy hoe fantatron'olona tsy haiko hoe za zany tsy nandeha hoe nakany amin'ny rakotana arabe hoe za fonina maketsy makarona zao na zao tsy nanao an'izay fa tena atao amin'i Jesosy ny netiko ilay izy fa Jesosy mahita an'ilay izy satria misy olona koa indraindray tsy arak'izay fa
mbola hatreo fahendrenana anany dia raha makany ianao misy zavatra ny indray manjaka sy mampamotana azy dia alao mangataka fahendrena amin'ny jesosy foana dia ho an' jesosy ny voninahitra fa tena manova fo jesosy. Dao tsika tehaka mafy ho an' jesosy. Ataovy mafy ny tehaka ho an' jesosy ary. Dao tsika hitsangana dia ndao hisotra an' jesosy. Ndao hisotra an' jesosy fa sarobidy amin' jesosy ny fiombonantsika amin' jesosy. Tsy ny fahitan'ny olona tsika fa jesosy mihitsy no misisika te hiombona amintsika. Tsy haiko hoe rovina izy no iverina akatsika fa ny fahitako dia hoe tena dodiny izy hoe za ho any aminy, za anome le toe-pony izay takiny dia misisika izy dia tereny ny toe-javatra maro samihafa sy ny situation mba hahafahako mamoaka an'izay toe-po hitovy amin'izay. Dia izay daholo le témoignage rehetrarehetra teo. Ndao tsika hisotra an' jesosy ny amin'ny fanitsiny, ndao tsika hisotra an' jesosy ny amin'ny situation mandalo eo amin'ny fiainantsika. Mety tsy mety amin'ny saiko, mety tsy mety amin'ny sainao, fa te hiteny aminao aho eo anilanao ny tompo dia mampahery anao ny tompo. Mandefa mpanompo izy, mandefa teny izy mba hampijoro anao, mba hanangana anao, mba hampisehoany fa tiany ianao. Zavatra rehetra dia miara-miasa asoa satria ianao dia tia an'Andriamanitra. Teneny Jesosy hoe misaotra Jesosy ny amin'ireo témoignage rehetra, dia misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra izay asainao lalovako fa fantatro fa fitiavanao zany mba ahafahako mamoaka ilay toe-po, ahafahanao miombona amiko, ahafahanao mahafantatra anahy amin'ny fotoana izay isehonao eny amin'ny raha ho any lanitra. Jesosy Kristy avy any Nazareto mankasitraka anao. Misaotra ny amin'ny toe-po, misaotra fa ianao no mamela ny situation hitranga mba hahafahanay ho madio, mba hahafahanay mahita ny tsy mety ato anatinay ka hahafahanay miala amin'izany. Tsy ilasitraka amin'ny olona sanatria fa mba ho hitanao sy ho fantatrao amin'ny fotoana izay isehonao sy hanenony trompetra. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka loatra fa fitiavanao zany. Mankasitraka Jesosy misandrata mandrakizay eto amin'ny fiainanay. Amen. Ndao tsika tehaka mafy andraisantsika amin'ny fanafin'Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika hisotra ny tompo indray ity marainty. Mafantatrao hoe fa Andriamanitra isaky ny maraina dia mitsenanao mialohan'ny foazanao ny famindram-pony. Tsena iny famindram-pony matoa mahiratra ny masonao vao maraina. Dia izany nyprofi-panehoana fitiavana ambony indrindra. Ilay ianao tsy mba nitondra mibavaka akory io metombonandro nefa ny famindram-pony nanome hery ianao indray mbola afaka hisokatra amin'ny masonao, hanome voninahitra azy indray ianao androany, ahoafany amin'ny lanitra ny tananao. Teneno Andriamanitra, tompony androko androany izay omenao aty, hanomezako voninahitra anao sy hanompoako anao indray. Dia aoka mitendra androany ity tompo, le tananao tsy fohy fa mahavonjy, le sofinao tsy lalo-dalovana fa mahare. Andre ny fivavako, amaly anokatra ny saiko sy ny fo amam-panahiko, hifandraisako aminao. Dia aoka tompo ny androko rehetra, ny minitra, ny sekondra, ny ora izay omenao andro any, ho fotoana manokana iombonako aminao sy fakahitako aminao amin'ny alala ny teninao indray. Mitenena tompo fa mihainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy tia-tanana mafy an'Andriamanitra. Samy mahazo toerana isika mianakafy. Miarabantsika indray amin'ity sabotsy maraina ny communion ity miara-miombona latabatra amin'ny tompo eto isika hifandraindray amin'ny tenim-piainana sy tenim-pahasoavana ho atsika. Androany maraina manokana dia hitondratsika ao anatin'ny fotoana fohy ny zava-miafina ara-pihombonana teo anelanelan'ny ascension sy ny pentecote. Teo anelanelan'ny ascension sy ny pentecote. Fotoana ohatr'izao zany tamin'izany 2 fotoana lasa dia tao amin'ny efitra ambony-drihana ny mpianatra. Ary Jesosy dia nanangona ny mpianany ao amin'izany toerana izany mandra-pahanaovan'i Jesosy batisa azy amin'ny fanahy masina. Izay mivolaza ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly toko 1. Raha dinitsika ny fiainan'ireo mpianatra ireo dia tadidio fa talohan'ny nahafatesany
Petera le tsy nieny mihitsy hoe Jesosy nefa nilaza meloa fa hitsangana amin'ny maty izy. Fa ny Petera nieniny dia hoe ho faty ny zanak'olona, ombony eo amin'ny hazo fijaliana dia ho faty. Tonga dia niteny izy hoe sanatria aminao zany, tsy anjoanao zany, tonga dia nanohatra an' Jesosy izy. Hoe tsy zakany nandre hoe ho faty Jesosy, zany hoe teo amin'ny limity ny tahotra fahafatesana ny finoany na dia nanaraka an' Jesosy manam-pahefana hanangana amin'ny maty azy izy. Taoriany fitsanganany indray fa nyzaraiko tamintsika. Vao tsy hitandry zareo hoe io Jesosy fa nitsangana dia vao avy nitsangana dia tsy maintsy mihaona aminy. Manao compte rendu efa vita ilay zavatra niteneniko tamin'iny a. Lasa izy nisikina dia nandeha nanarato dia nitomin'ny dolo ny mpianatra. Ndao andeha nanarato ry zalahy, zay koa mpanaraka anao e. Ao amin'ny jaona 1:20 verindalana ary Petera. Aoriany fitsanganana. Fa zao hafa mihitsy ny fanoloran-tenan'ireo taoriany fiakarana. Taoriany fiakarana dia fantatsika tsara ny zavatra nitranga fa nanomboka nanaiky Petera niaino an' Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra 20 ry zareo, nitokana tao amin'ny efitra ambonindriana. Fotoana ohatr'izao zany zareo mbola tao anaty efitra ambonindriana, nitokana nitady ny tavan'Andriamanitra, nangetaeta an'Andriamanitra. Dia tsika alohany tena hijery tsara mihitsy amin'ny antsipriany hoe inona ny zavatra nitranga sy transformation na fanovana nataon'Andriamanitra tao anatin'ilay aforoana tao amin'ny efitra ambonindriana io. Navita niaritra ny vavaka ry zareo nandritry ny 10 andro. Raha ohatra ka tsy navita niaro toro vavaka ry zareo tao Getsemane tamin'ny fotoanany. Dika fa misy dimension na dingany hitondran'Andriamanitra arakarak'ilay fahafahan'ny mpianatra nitombo tamin'izay endrika nisehoan'Andriamanitra taminy sy nidirany tao anatin'izany atao hoe fitokana mpahamatorana mangetaeta an'Andriamanitra. Inoko fa tao anatin'ny 10 andro tsy nananjavatra noeritreretina momba ny fiainan'ny mpianatra manokana, fa tao anatin'ny 10 andro nangetaeta an'Andriamanitra izy. Ngamba tamin'ny voalohany vao nanomboka nandohalika ry Petera tao amin'ny efitra ambonindriana dia zao ny hira natao amin'ny Petera: andeha ambanitro, andeha ambanitro, miantso anao ao, te hiaminao, andeha ambanitro, andeha ambanitro, miantso anao ao, te hiaminao, atrainy maraina no iantsoko anao, mangetaetanao, zany fanaiko, andeha ambanitro, andeha ambanitro, miantso anao ao, te hiaminao. Enoene tao anatin'ny 10 andro taorian'ny akaran'i Jesosy sy nahitandry zareo an' Jesosy niakatra velona ho any an-danitra. Dia miverina tao am-pon'ny mpianatra sy ny apôstôly daholo reo teny mpikasa-pahamarinana rehetra ny lazain'i Jesosy taminy
fa tsisy tomika ny fahatanterahany zany. Ary rehefa nanomboka itokam-bavaka ny mpianatra 20 tao amin'ny efitra ambondriana, dia tadidio fa ohatran'ireny le hitanareo reny le hoe zanak'akoho na votsiky ny reniny reny, satria hatramin'izay ry zareo nialoka tao ambany vavaka Jesosy foana. Fo ny tompom-bola teo dia ohatrany hoe feno an' Jesosy zany ny fiainany, dia ohatrany manana antoka sy toko zany izy hoe rehefa eo Jesosy dia hafa mihitsy ary mety ny zavatra rehetra. Fa tamin'io sambany 20 mpianatra izay mpiondana amin'ny Kristy, mpiaraka amin'ny Kristy, mpialoko ao ambany vavaka Jesosy no fitsorany ao amin'ny efitra ambondrehany. Dia tonga tao an-tsain'ny Petera le teny nambaran'i Jesosy hoe mahatsara anareo ny felako, fa raha tsy ala dia tsy ho avy eo aminareo ny mpananatra. Jesosy ary tsay ny fananao, meo anay ny fahatsapana iaina izay niainanao. Hafa mihitsy ny fifantohan'ny vavaka. Inoko fa tamin'izany afoloana ny tokanana tao amin'ny efitra amboniriany zany mba isehoan'le fahafenona sy le batisa ny fanamasina ho ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainan'ny mpianany. Ny sujet de prière atao tsy nisy mihitsy hoe mba tahio zay amin'ny sakafo na omeo fanasitranany zay, na mba tsy izany no ny fantohana tao, fa hoe tompo mangetaetanao ny fananay, fenoy zay, ataovy mahatsapa ny herinao zay, arak'izay nilazainy Jesosy dia ko tanteraka eo amin'ny fiainanay. Alleluia! Dia teny aminao aho fa navita niaritra ny vavaka nandritry ny 10 andro izy rehetra, efa 20 nisany fantoka tsara. Ajereo anefa ny mahasamihafa ny olona mivavaka sy ny tsy ampivavaka. Mivavaka dia mahatonga ny olona anankiray avy lavitra anakaiky an'Andriamanitra. Miasa mivavaka manova olona aloha mivavaka vao manova zavatra. Olona novay mivavaka voalohany. Raha vavaky ny olona tsy novay mivavaka fa manandram-bavaka mba hanova zavatra, dia tsy vavaka mahaliana an'Andriamanitra. Misy etapy ny vavaka, satria reto mpianatra reto talohan'io fotoana aforoana ny tokanana io dia ry Petera nandahan'i Jesosy na dia efa nivavaka azy. Ry Petera mbola misy fotoana, raha iresaka momba ny Petera fotsiny tsika dia zavatra be diabe, sady nandahan'i Jesosy mbola miverin-dalana tamin'ny fotoana nateo an'i Jesosy. Fa ny transformation ny fanovanan'ny Petera, hitako hoe nampisongadina sy nanovany ao anatin'ny Petera aneo an'i Jesosy. Dia ny passageny io vavaka 10 andro tao amin'ny efitra amboniriany io. Tena hitranao mandrapatonga ny pentecote amin'ity nentoraka ity, manana efitra amboniriana hitokanana. Aza mitondra momba ny fiainanao raha azo atao. Aza mandohalika eny amin'ilay business tsy mety mbola mandeha, na ilay fiainatokantrano tsy tena mbola milamina. Aza ahoana loatra momba zany. Mba manaova ohatry ny mpianatra tao amin'ny efitra amboniriana, mangetaeta fanatrehana, mangetaeta ny ofenoina, mangetaeta fiombonana lalina. Hitako ao anatin'ity 10 andro ity mandrapatonga an'ilay pentecote, anao zavatra tsy takatry ny saina ny fanovanany ao anatinao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tao amin'ny efitra amboniriana io rehefa niangona ny mpianatra mivavaka izy 20 dia nidina ny fanamasina. Nidina ny fanamasina. Jereo ane ny bokyny Asan'ny Apôstôly toko 1 ny 1 ka hatramin'ny 4. Ry Teofilo, ilay boky voalohany dia nisoratako ny amin'ny nataon'i Jesosy ny nampianarany hatramin'ny andro nampiakarana azy, rehefa nididiny tamin'ny fanamasina ny apôstôly izay nifidiny, sady niseho koa tamin'ny famantarana maro tao aorian'ny jaliany, fa velona izy ka niseho tamin'ny 70 andro izy
ary nilazany amin'ny fanjakain'Andriamanitra. Ary anerany angona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy alany Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany iray izay efa renareo tamiko a ho izy. Teo amin'ny mpianatra aloha le tranga no seho ho amin'ny union na firaisan-tsaina. Jesosy zany tia firaisan-tsaina sy firaisan-po mijoro ao amin'ny sitrapony. Hoy Jesosy namepetra mihitsy izy aza miala ny Jerosalema fa miandrasa ny teny fikasana avy amin'ny iray mba ho fenona ny fanahy. Ho fenona ny fanahy. Teto ny mpianatra aloha fa tsy hoe ny asan'Andriamanitra aloha. Mitokananareo ao anatin'ny 10 andro izy. Ary ny tanjon'io fitokanana io dia nasehony eo amin'ny 9 hoe ary ho vavolombeloko nareo eto Jerosalema, Anjodia, Samaria ka hatrany amin'ny farany tany. Ny tanjon'ny fitokanana fanovana ny fon'ny mpianatra mba hijoro ho vavolombelona. Ny vavolombelona sarobidy indrindra mamaika an Jesosy dia ny ahafahany ahitanao anahaka azy. Dikany efitra ambonirihana tsy fanovam-piainana ety ivelany fa fanovana toepo ao anaty. Raha miankina sy miompana ho amin'ny fampiasan'Andriamanitra ny fitokanana atao amin'ny efitra ambonirihana dia efa nampiasaina mialohan'ny fotoana hitokana ny mpianatra. Ary tiako ho fantatrao fa Jodasy koa mba nampiasaina. Isan'le tsororoa ny rana tamin'izy roa mifolo nandeha tsororoa araka ny boky Matteo 10 hoe mandehana tsororoa dia voainy demoni diovy miboka tsangano maty nanangana maty Jodasy. Nanangana maty Petera. Izy rehetrarehetra samy nampiasainy Jesosy hoekeny fanahy daholo. Tsy miankina amin'ny fampiasan'Andriamanitra ilay vavolombelona. Aoriany ny efitra ambonirihana. Fa raha ny amin'izany ho ataon'Andriamanitra ihany. Fa ilay efitra ambonirihana fanovana ny mpianany 20 fa tsy tao anatin'izany Jodasy. Tadio fa misy ny fifidianam-pahasoavana anavahan'Andriamanitra ny olona na samy nantsony azy handalo ny efitra ambonirihana. Raisy opportunité na tombontsoa lehibe ho anao ny andalo efitra ambonirihana mandritry ny 10 andro mandrapatonga amin'ny pentecote. Ahafahanao mandiny tena jery ny fanoloran-tenanao. Hvkl-mission ozy izy mécanicien manetsina motera tsy ahafahany mandeha tsara dia mila rodage eny amin'ny autoroute na toerana malalaka ahafahana mandeha mafimafy kokoa. Ka raha hitrifany ianao efitra ambonirihana ny solution satria ao ny chef mécanicien sady lehibe indrindra hikarakara an'izay tsy mety rehetra. Alleloia. Ahafahanao miazakazaka sy mandeha lavitra. Alleloia. Rehefa miasa teo tamin'izany ny fanahy masina ho an'ny mpianatra dia nanovandry zareo mba ho fantsona tsara azon'Andriamanitra voaka izy rehetra. Ary ny fanahy no mitarika azy eo akanjy hijoro hizara ny filazantsara. Napetraky ny fanahy masina teny ambavany amin'izay ny teny samy hafa izay tsy fantany fa teny pirenena hafa. Variana ny jiosy satria ny fiteny rehefa mivavaka dia tsy maintsy amin'ny teny hebreo ny teny masina izay ny atao hoe soratra masina dia teny hebreo tamin'ny jiosy amin'ny bokin'ny Mosesy amin'ny Pentatioka. Fa rehefa nisokatra mivava amin'ny mpianatra amin'ny teny arabo misy voasoratra amin'ny asan'ny apôstoly 2 amin'ny fiteniny tsaray avy izay tonga teo na tamin'ny teny romanina azy. Kanefa ny fiteny eto dia manambara fa Andriamanitra dia tonga ho an'ny firenena maro amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zany nanao antsika fanantenana androany fa tsy natao anjosy rery ny famonjena. Alleluia. Fa noho ny fisiany efitra ambonirihana dia natao aminao ihany koa ny famonjena. Zavatra anankiray tonga tao an-tsaina voalohany dia zao. Rehefa uni ny ombona ny olombelona
anao ny tilikambony babela atrany an-danitra hoe anakatra ny lanitra ho fierteny ho lazany. Genesis 1:1 ny 14 ka hatramin'ny 15. Halleloja. Ary hoy izy, andesika anao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tapony atakatra ny lanitra dia anao zay aza hotsika laza fandrao elany ambony tany rehetra sika. Dia nidina Jehovah izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Ary ho Jehovah, ino ray foko ny olona sady ray fanonana izy rehetra, ary ity vao fiandohaniny ataony. Koa izao dia tsisy azo sakanana na inona zay saintsainy atao. Dia aoka sika hidina ka aoka sika Andriamanitra miteny io ka eno anakororoantsika ny fiteniny mba tsy hifankahalala teny izy. Dia tao nampelezan'i Jehovah azy hiala hoe ny ambonin'ny tany rehetra dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony ny olombelona. Koa izany nanaovana ny anarany hoe Babela, fa tao Jehovah no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra ary tao nampelezan'i Jehovah ny olona hoe ny ambonin'ny tany. Ao ventsika eo rehefa miombona ao anaty union dia tsisy nininna azo atao, tsisy nininna azo atao. Fa n'Andriamanitra raha mikoropaka hoe way miraisaina ny olona, zay ny mahatsara ny firaisan-tsaina. Tsika mbola tsy miresaka ny intervention Saint-Esprit eto fa firaisan-tsaina tsotra fotsiny tonga dia tsisy nininna azo atao fa tsy maintsy tonga any amin'ny objectif ianao. Atsangano tanan'izay mandeha. Ditanareo, nidina mihitsy Andriamanitra anakana an'le programma an'le firaisan-tsaina fa tsisy nininna azo atao. Andriamanitra ve no miteny hoe tsisy na inona azo atao? Ny zavatra mivotsorany ara-pamoronana ao anaty firaisan-tsaina tsy ahafaninninna azo anakana nizaniza miraisaina anao zavatra anankiray. Zany mahatonga milaza hoe misy karazana fahombiazana hita maso tsy voatery avy amin'Andriamanitra fa mifatakaran'le olona fotsiny ny vokatra sy tranga teraka avy amin'ny firaisan-tsaina. Dia nidin'Andriamanitra ny teny hoe tsisy nininna azo atao fa tsy maintsy vitan-drareo izay tiany atao satria efa nivotsoran'Andriamanitra tompam-pamoronana. Fa raha vao misy union dia efa nivotsorana hoe mavita zavatra izay miombona. Dia nidin'Andriamanitra anakana an'le izy dia inona nataony voalohany? Nidina izy dia nikitihany ny fomba fitenin'ny olona dia nikororoany le fomba fiteny dia tsy mifankahazo ny olona dia nielelan'ny tany amin'izay satria samy manana ny azy izay nitovitovy fomba fiteny niaraka fa izay tsy nitovitovy fomba fiteny nisaraka. Atsangano ny tanan'izay mandrehana. Dia hozy Jesosy tonga ny fiombona sy famerenana amin'ny ny fiainan'ny olona. Le voalohany olona mitady laza ho an'ny tenany tsy eo ambanin'ny programma an'Andriamanitra. Kororoana dia nampisarahana. Fa le faharoa olona niombona ao amin'ny Kristy dia nidina le fanany kororoka tany Babela ho ao amin'le 20 tao amin'ny efitra ambondriana. Dia rehefa mivoaka ry zareo nanovan'ny lelany hiteny fiteny azo ny firenena samihafa hoenoena. Mifanohitra le nietsika Andriamanitra tao Babela sy nietsika Andriamanitra tao amin'ny efitra ambondriana. Fa samy fidinana nefa n'le izy. Nidin'Andriamanitra ny kororoka fiteny anakana programma tsy izy. Fa tamin'le faharoa nidin'Andriamanitra nanome fiteny ho azon'ny olona mba hampiombona ny olona aminy. Sy tehaka mafy ho an'Andriamanitra. Ka Andriamanitra zany rehefa manome fahasoavana kay dia ho amin'ny tanjona tsara le izy. Ny olombelona zany tian'Andriamanitra tsy hiombona fotsiny eo amin'ny nofo hitady laza sy voninahitra. Tsy zany ny antsoin'Andriamanitra antsika eo anaty fiombonana. Ary zay no maharatsy mila andiniantsika tena fa Satana mamily lalana foana mifanahany Babela na ao anaty ministera azy. Za zany zao raha ohatra ka ny rahan'Andriamanitra ampiombona nefa manana fierté ametraka ny lazako sy ny anarako sy ny momba ao anatin'ny ministera
na pahany kely aza ao anatiko dia tsy mahazo aina ny fanamasina meno ahy satria mbola manana ny apahany fanahy tao babela zay kororoana satria zay mitady ny voninahit'Andriamanitra tena izy no idinany sy iombonany sy ampiomboniny fa tsy zay manompo nefa mitady laza ho an'ny tenany mila mandiny tena ny zanak'Andriamanitra mandiny tena eo am-panomponan'Andriamanitra azy fa nitanjo ny hefitram-bondriana ameno anao dia anovanao mba ho fantso-panehoana ny voninahity so am'laza ny filazantsara ahitany maro ny fisiny sy ny fahafenony ary lanja ny famindram-pony te hitari-dalana antsika ho ao amin'ny programa ahitantsika azy sy ahitany izay anyrahany antsika azy mifanohatra ny tilikambony babela sy no amin'ny efitram-bondriana samy fidinana fa hetsika samihafa ny hetsika babela kororoka fiteny Andriamanitra tao amin'ny efitram-bondriana na ny fiteny tsy fantatry ny mpianatra Andriamanitra fa nytanina mipetraka ao anatin'ny zanak'Andriamanitra be dia be dia ho valiako kely no amarainany hoe Pastor Rodolphe fa raha vao tsy miteny miteny tsy fantatra zany dia tsy feno ny fanamasina miteny tsy fantatra dia afaka miseho amin'ny fotoana mampifantoka anao ny fahafenona fa raha vao izanao fehezina ny vavanao eo am-pivavahana dia tsy afaka hitondra an'le izy ny fanamasina fa rehefa ao anaty fahafenona ianao dia afaka ataon'Andriamanitra ao anatin'le fitobana ny fitondrany fanamasina ny vavanao hiteny amin'ny zay tsy hainao zavatra anankiroa no mitranga mampiasa ny vavanao io Andriamanitra hiteny amin'ny teny pirenena hafa rehefa misy olona tiany fanamasina ho tenenina mahafantatra ny fomba fiteniny fa tsy voatery ho fantatrao manatrika ianao zay nitranga tao amin'ny asan'ny apôstôly 2:2 fa misy ihany koa teny tsy fantatra tena tsy teny pirenena mihitsy fa langage ny fanamasina isoloany tenanao eo anatrehan'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ny teny tsy fantatra fa ny fahafenony fanahy dia azo tarafina ny fiovampo firaisana amin'Andriamanitra ny fialana amin'ny ratsy lasa tonga tsy makafy fiainam-paratsiana tsony ny olona rehefa feno fanamasina fa misy ny olona midaraboka mety hoe matsapa fahafenona izy tsy lavitra za tsy mifanohatra amin'izay raha ohatra ka zay nitondran'Andriamanitra azy amin'ny fahafenona na mety miteny amin'ny teny tsy fantatra ty ivelany fa avy miteny amin'ny teny tsy fantatra eto izy dia miteny ratsy etenalakely donc zany le fanomezana nampiasaina tamin'ny fotoana fa tsisy fiatraikany teo amin'ny fiainany fa ny amaritana ny fahafenon'ny fanahy dia fiovampon'ny olona feno fahatahorana an'Andriamanitra tsy miaina amin'ny tsy fahamarinana tsony tsy tia kolikoly mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara tena feno ny fanamasina ianao tsy tereny nofo anota fa nahiantra manaina ohatran'ny ndrasalama azy dia hijoro mandrakarivo faty martiora ny finoany an'Andriamanitra zany fahafenon'ny fanahy zany no mahatonga ny olona anankiray manova attitude ao anatin'ny olona tadiova rehefa retin'ny fanamasina mivoaka ny mpianatra ny ala avy amin'ny efitram-bondriana tahotra ny ankonina tonga ny zareo nidy misy fotoana ny osamborona satria voavetivety Jesosy ny fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamaty ary niakatra ao any an-danitra fa rehefa feno tao amin'ny efitram-bondriana ry zareo feno dia nentin'ny fanamasina ny voaka ary nyteny tamin'ny fahasahiana dia inona ny teny toriny nefa eny akanjan'ny tempolo izy no mitonatonana mba fantatra ve zany teo amin'ilay misamborana mihitsiny no ny voahany rehefa feno ny fanamasina ianao dia manova attitude manova ny ao anatinao raha natahotra ianao teo aloha dia manam-pahasahina ianao rehefa avy eo amin'izao mantsy misy le hoe manana fahendrena inona le fahendrena jereo ihany ny fahasalamana dia mihinana paracetamol zany zao ny fahendrena rehefa eo amin'ny nofony olona fa tsy fahendrena zany rehefa tena mitaky finoana ao anatin'ny olona Jesosy ka hiverina ny fahendrena matokotsika efa le namango ny rafozam-bavo ny petera sy nametra tanana taminy ary nasitrana tsy nisy paracetamol ohatran'le njoloany le rangahateto omaly tsy nampanafody nankely aza ozy nefa salama soma tsara possible misy vavolombelona ohatr' zany mitranga ety aloha
ho an'ny olona zay manaiky filazantsara marina ary vonina ny amerina amin'ny finozy sy ny fatokiny zato isan-jato amin'i Jesosy. Fa raha vao manomboka mijoro amin'izany ianao dia lazain'ny olona hoe mampianatra ny olona tsy iny dokotera paster Rodolphe. Raha mbola tsy zaka mandahana tsy maharetehaka ho n'Andriamanitra. Na mbola tsy zaka amin'ny finoanao mandana fa tiako itsina fotsiny le verinao fa fahendrena nefa tsy voatery ho fahendrena io mason'Andriamanitra. Zao mantsy rehefa mahitsy ny zavatra toriana dia ohatrany hoe mitsindroka Andriamanitra hatramin'ny zavatra faran'izay kely antsiana isehon'le fahatateran'ilay teny atao hoe tsy misy kilema. Gaga nisy fotoana satria le filazantsara ny toriana tamiko taloha ianao tsy natao arary mihitsy ary tsy mety reraka izany mihitsy ianao satria Andriamanitra tena nazara ny tory an'izany, nazara ny tory an'izany. Dia taty aoriana gaga be taty aoriana. Ina nampagaga taty aoriana? Ay reo mpanompon'Andriamanitra heverina fa lehibe zay nampianatra an'izany tao amin'ny école biblique manana médecin personnel daholo eny ambadibadika any. Fa manirina reo fa be tsara vela tsy ohatry zao tsika. Satria eo amin'io nofo mbola ovana hitafiny tsy fahalovana io misy tsy fahataterahana, mety marary ny olona, mety salama ny olona satria tsy tateraka ny olona. Ny antony fisiany finoantsika an'Andriamanitra dia ny fahafahantsika amin'ny aina ny fitehirizan'Andriamanitra ny fahasalamana ao anatsika raha mbola ilaintsika ka nompo azy ao anaty fijoroana mifanaraka amin'ny sitrapony, fiainam-pahamasinana sy fiainam-pahamarinana. Atsakany ny tanana izay mandeha dia sy tia tanana mafy ho an'ny tompo ary. Dia inona ny zavatra nitranga tao amin'ny efitra ambondriana? Feno ny fanamasina ry zareo amin'ny asan'ny apôstôly 2:2-5. Jerentsika kely vetivety. Halleluja. Teny mpahamarinana nitoriko eto ary no nirezany feo zany dia niangona ny olona maro ka verevitra fa samy nare azy ireo ny teny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo angatsy galerianina angary zareo. Koa ahoana no andrenesantsika miteny fitenitsika avy zay nahalehibentsika parsiana, mediana, elamita, anymponina avy any Mesopotami, Jodi, Kapadoki, Ponto, Azia. Teny sinoa tao, nisy teny koreana, Frisia, Pamfilia, Egyptiana, Egypte, Libye, Kirena, Romana, Jiosy, Proselita, samy nampitenen'Andriamanitra teny. Zay zany le teny Kretana, Arabo. Ahoana no andrenesantsika an'izareo miteny amin'ny fitenitsika avy? Ny asa lehibe ataon'Andriamanitra talanjona ny olona. Ny anana sady niresaka hoe ahoana no tokony hevitra izany? Fa ny sasany ny ome hoe leo ny dovay ireo, mamy dovay. Dia teo amin'izay petera mivoaka. Dia jereo fa le petera niodina, nandà, le petera efa niala, nitsoka. Iny petera iny ihany natsangan'i Jesosy après 10 jours. Teny metoky sy antoka anao any, zay lasa avela ho any, lasanao avela ho any. Tsy mijery an'izany Andriamanitra. Ao anatin'ny 10 andro afaka hiova ny tantara-piainanao. Alleluia. Ninao fa ho pentecoste feno voninahitra ho anao ty pentecoste satria anangany efitra ambonindriana ho anao manokana ianao aorinan'ny androany. Tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra. Rehefa tao anaty fiombonana tsara araka ny sitrapon'Andriamanitra ry zareo, satria Kristy ny fiombonantsika, ao amin'ny fiainantsika ho voninahiny. Tsy nitady laza ho azy izy, na nitady voninahitra ho azy, fa tao amin'ny tsy famendrehany mihitsy ny nanovan'Andriamanitra azy mba hitondra ny laza n'Andriamanitra sy ny voninahiny. Mila azontsika tsara fa rehefa feno fanamasina ny mpianatra, vao mivoaka avy any ry zareo, dia tsy niteny tamin'ny olona izy hoe ho ambininy ianao miliardera zay mantra ireo tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy zany ny mesazon'ny olona, feno fanahy masina. 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 Tsy zany
Tsy ny teny izy hoe building zato natsanganao na fiara ronjato ny eo tokotaninao. Fa rehefa feno fanahy masina ry zareo nidina avy any, tsy volana materiel na fanasitranana no toriny teo, fa famonjem-panahy. Nanambary izy ny asabidiny fanoloran-tenan'i Jesosy sy ny famonjeny, dia ny taonany jiosy izy hibebaka. Dia trereto ny alalàna fa tena avy amin'ny fanahy ny mesazy tao amin'ny fahafenony, nanakana ry zareo teny hoe oka izay le toroteny, inona ny tokony ataonay? Satria voatsindrona tao am-pon'ny olona. Olona mitady ny tokony ataony fa tsy olona mitady izay tokony ataon'Andriamanitra aminy. Ny fanamasina rehefa feno ao anatinao dia manova amin'ny fomba fijerinao, hitady izay tokony ataonao ho an'Andriamanitra. Fa tsy hanokatra vavanao hiteny hoe inona ny mbola ho ataon'Andriamanitra amiko, inona no andrasan'Andriamanitra aminao, fa tsy andrasanao an'Andriamanitra. Azontsika vakina ny an-trano mba miangavy aho, satria ny zavatra voalaza ny Petera tao anatin'io teny io dia hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, ny 2:20 ka hatramin'ny 2:7. Voatery kely fotsiny Petera sy mary nanazava. Dia ozy izy Petera, ho anareo tsy mamo akory zahay arak'izay heveranareo azy. Fa zao le voalaza tany am-bokin'ny Joela toko faharoa hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanak'alanareo sy ny zanakavavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary lay antitrareo hanonofy, ary ny mpanomboka na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany ka dia aminany izy. Zay mahatonga nylaza tamin'ny jeune zay tonga teto hoe nareo mieritreritra fa alamody nareo amin'ity tokatokanareo sy garagaranareo sy ty revirevin-gadranareo ty, fa demode nareo fefa ela ny tanora ny ainan'izany na vilon'i Jesosy lala isaky ny tonga eo dia mba jefijefotra kely manimba tena amin'ny zavatra tsy asosy ampatanjaka akory, krevirevy boîte de nuit ohatrany hoe ahodikodiny devoly eo amin'ny fotsiny. Demode nareo satria tsy nareo ihany ny ainan'izany, hatrany amin'ny razambe nareo efa nanao an'izany daholo. Fa ny olo kristianina, fa ny tanora manara-damody mba hovahery zalahy fa tia ny tena lamody ary tia ny tena izy. Andro faran'izao mandatsaka fanahy amin'ny nofo rehetra Andriamanitra. Ny tanora amin'izao tokony ho mpaminany, pahita, ampivavaka, feno fanahy masina. Zany maharaka tendance sy actualité. Fa sy lazaintsika hoe tanora fokasigara, efa betsaka ny vonin-kansera tamin'io rehefa antitra vao manenina, dia rehefa tonga eo mitorinao ohatrany hoe anao indray ny rôle manaraka, nefa rehefa avy eo rôle tsy rôle zany hoe maty faran'izany e. Fa zay feno fanahitra amin'ny fatanorano mandrakandroany, feno voninahitra mahery ampiasain'Andriamanitra, misy ny voninahitr'Andriamanitra tsara fiafara, tokantrano milamina, fiainana feno voninahitra, zany ny tanora malagasy. Alleluia! Io le izy io vao nivoaka Petera, satria mbola jeune nisy tamin'izany, ndao no tia-tanina marobe koa amin'ny Petera, satria nivoaka Petera avy any mbola tanora, toro momba ny an'i Jesosy izy, voatsindrona am-pon'ny olona, nanangatanana ny olona teny, Petera, inona ny tokony ho ataonay? Zany hoe vao avy nitoro teny zany Petera, dia ozy izy ny olona, Jeso, inona no nataoko anao, no indro nafonao ahy hatramin'ny aina, ny ato am-poko tsy afindra, amafiseko laidina ianao irerito poô.
no fiainako. Ny afatra maneho teny mpahamarinana dia izay nanokafany fanamasina ny vavan'ny apôstôly sy ny mpianatra. Rehefa feno ny fanamasina ry zareo, Petera ny teny mazava ny zava-misy ho an'izay tena hoe mirorosaina nijery ny zava-misy satria ohatrany tsy normal daholo zareo voaka tao. Aza everina fa tsy normal zay, fa zao mihitsy ny tena fiainana normal amin'izao. Azy memeza an'izay fietretinareo hoe mamina adala, fa zay tena tafiditra tao amin'ny barany lanitra nandritry ny 10 andro. Halleluja! Manasanareo zay fa mbola tsy tara, fa amin'izao fotoana izao open door, mbola misokatra amin'ny varavarana, afaka miditra daholo zay te hisotro fa avy. Halleluja! Fa n'Andriamanitra natao mihitsy ny ohatry ny mamoro zareo mba hanehoana amin'ny tanora hoe misy fahamamona mahafinaritra. Ary misokatra ho an'ny jeune satria jeune ny Petera tamin'izany mbola tsy be volombava hoe fotsifolo be izy na fantofantotra ohatry ny pasteur. Fa tena mbola ao anatin'le fahatanorany tsara mihitsy no nijoro sy mivoaka avy eo amin'ny efitra ambony rihana. Zao tiako ho fantatrao fa ny vavaka manetsika fanotronana, fa rehefa tsy ampivavaka ianao dia lasa variana amin'ny fanosorana. Amaranao anatin'izay, inona ny zavatra sarobidy tao amin'ny efitra ambony rihana nandritry ny 10 andro. Ao anatin'le 10 andro manko tsika izao, marina sa tsy marina? Halleluja! Nisy fotoana i Abrahama, fotoana jerentsika kely Abrahama izy mahafantatra ny tantaran'ny Abrahama, mba tsakany kely izy mahafantatra ny tantaran'ny Abrahama. I Abrahama dia lehilahy araka ny fon'Andriamanitra ny fidiny anaovana fanekena ara-taranaka. I Abrahama dia nibanjina an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoana. Amin'ny Genesis 2:27 mba mangataka ho vakiana amin'ny teny frantsay pasteur Atsy. 2:27 vakiana amin'ny teny frantsay kely iny azafady ny 2:17 amin'ny Genesis 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham, ayant levé les yeux, vit derrière lui un bélier pris dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Le tapany voalohany pasteur eo amin'ny 17 i Abrahama nanandratra ny masony. Abraham, ayant levé les yeux, vit derrière lui un bélier pris dans un buisson par les cornes. Amen. Amen. Amin'ny teny gasy izy dia hoe nierika. Tsy nierika amin'ny voalaza io, nefa io ny voalaza amin'ny dika teny fotsitra niandrandra izy. Dia treto ianao miandrandra ohatr'izao dia mahita ny any aorinanao ve? Andrandra hoe masin'izay olona eto dia jereo hitanao ve ny any aorina? Mahita ianao? Hoe andreo koa zany mitovy amiko. Miandrandra ny lanitra ianao tsy mahita ny any aorina zany. Fa inona no antoka hitanao any aorina raha miandrandra ianao? Misy fitaratra eo anoloana dia misy ny atao hoe fitaratra rétroviseur. Dia ao amin'ny Korintianina faharoa toko 7 andininy 7. Korintianina faharoa toko 7 ny andininy 7. Inona ny vakiany tenin'Andriamanitra ry olona? Fa isika rehetra kosa mitavatsy misarona dia mijery ny voninahitry ny tompo toy ny amin'ny fitaratra ka hovana azo zany endrika izany, indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra dia toy ny avy amin'ny tompo dia ny fanahy. Rehefa miandrandra an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka ianao dia Andriamanitra mamerina sy manokatra masonao amina vision hifanena amin'ny famonjeny. Le tany an-damosina le bélier dia io le nampahitan'ny Mosesy hoe
misy voninahitry ny tavaka tsy hitanao raha tsy amin'ny fotoana isehoako ao matotoko fa fito amby folo andiny fadimy eny an-tendrombohitra vao mahita ny tavaka ianao amin'ny alalan'ny fahitanao an' Jesosy fa amin'izao mbo raha tsy mendrika hita ny tavako izay olona tsy nandray mifamonjeko tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra noho izany hoentiko ianao ry Moizy hitsangatsangana ao an-damosiko lamosiko no hitanao dia metaka anao tsy efa-tsy ny aram-bato Jesosy le aram-bato izy le vato fehizoro ny laviny dia mahafantatra ao le bélier tsy tany aloha fa tao aoriana maneho ny famonjena Mosesy i Abrahama tsy afaka hitany le famonjena solon'ny Kristy le osilany spiritual Jesosy ne teo amin'ny hazo fijalinana tsy nafelotsilo le tandidon'ny Kristy tsy hita taoriny raha tsy mibanjina tao anaty vavaka izy vao ny sokafany efa teo io fa tsy hitany misy zavatra tsy hitanao mihitsy ny amin'ny ezaky ny fahitanao fa ao anaty vavaka moraina ny fanenanao aminy mba meteza teny ifantoka ao anatin'ny afoloam-bavaka mafana ifandraisanao amin'le pentecote manokana anovan'Andriamanitra anao mahafinaritra kokoa ny miaina sy mifankahita amin'izay zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao rehefa nieloava ny fanekenao anana fiainam-bavaka sy etaeta anovany anao personnellement ianao manokana ataovy amany ka endriky ny teny le izy taratry mivavaka le fitaratra satria tsy possible olona miandrandra ohatr'izany rehefa mamaky baiboly mamaky baiboly ianao dia ampitao tsara satria indraindray ny amin'ny teny malagasy dia hoe ary Abrahama nierika tsy nierika izy fa niandrandra izy tena hita tao ivoany tarafiny teny le izy sokatra ny ao anatiny fa tsy manana maso any an-damosina akory ny olona rehefa mivavaka ianao mijery anao ao tsy tahotra ora eo mefahitana ahita toy ny fijerinao ahita toy ny fijerinao mijery anao ao fianao no mpamonjy ahy mefahendrenao anao zay tokony atao aminiery kioretra udianao ao ilay apikako udianao ao rivato lampikio amin'ny andro mpiainako sy omandrakizay mijery anao anaiko ohatr'izany nataony Abrahama tsy atahatra hozy izy le anjely aza vonoana Isaka dia za ohatra ny teteny hitanareo rehefa le hoe manatitra sakrifisy dia le fiteniny olona dia hoe aiza ny Isaka anao Isaka tsy nilaina rehefa tonga zany dia andana verena amin'izay nanolotra azy fa tsy ilaina Isaka zay ny tena famarinany Isaka ke tsy ilaina akory fa ny fony Abrahama no ilaina mba fantatra eo valeuran'ny fonao eo mason'Andriamanitra dia tokony ho sarobidy mihoatra noho izay tianao indrindra eto an-tany ny valeuran'ny fonao ho an'Andriamanitra dia tokony ho ambony lavitra sy mihoatra noho izay tianao indrindra eto an-tany normal be hozy Andriamanitra oaka satria nahoana mbola tsy nataoko le izy
dia tsy mahazo manomboka an'le izy ianao. Zany mahatonga an'Andriamanitra sarotiny amin'ny teniny tsy ankatoavinao, satria izy aloha no manao izay nylazainy voalohany vao manaitra anao izy anatanteraka an'izay nataony. Mety hatany tahaka ny any an-danitra tamin'ny heriny any zany. Jereo ny zavatra nisy tonga dia nisokatra ny vision-ny Abrahama, nampahitana hoe i Abrahama, sy noho ianao fa noho izay nataoko. Misy nefa nataoko vonona melohany ny ataonao, fa tiako hita aloha ny ao am-ponao. Rehefa hitako ny ao am-ponao, stop, fa za aloha manao an'izy voalohany. Raiso le bélier dia atao fisolo ny zanakao. Dia zay mahatonga ny fotsika na eo am-panimpona na eo am-panaovana ny asan'Andriamanitra, renao mihitsy hoe malalaka tsara ny ao anatinao, satria complet le fony Abrahama ao am-ponao. Tahaka izay nijoroany teo anatrehan'Andriamanitra koa no nanantsika ny fitiavany ray. Fianao raha milaza fa za tian'Andriamanitra mity an'izao, nefa ny ao anatin'ny fonao tsy tena mifantoka tsara na mahafoy amin'ny fanjakany koa, dia ohatra mampimebe zany. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy resa-bola, ny fanjakan'Andriamanitra tsy resaka hoe omeo, satria Andriamanitra koa tsy saka kely. Fa ny fanjakan'Andriamanitra kosa dia misy ato ambonin'ny tany, napetrany ho andraikitry ny olona izay manana ny fony. Zany mahatonga anay manaitra anao anana fo aloha, fa tsy lava-tanana tsisy fo. Ny fandraisan-dahatra ao am-ponao no tadiaviny, fa rehefa azy dia ao anatinao. Na Isaka aza na fo ny Abrahama, i Abrahama kosa ny na fo Isaka aloha fa Andriamanitra ny tsy mila avelao Andriamanitra ny tsy mila raha tsy mila, fa mifonao azay hoy fa mahafony rehetra ianao ho an'Andriamanitra. Za ny anam-porofona fa zanany ianao. Tonga toy izy Andriamanitra, hitako zao fa ty ndre oro fitiavana reto Andriamanitra, oro fitiavana izy. Mananjanaka tena tia azy ve izy androany? Mananjanaka tena tia azy ve ho izy androany? Atsangana ny zanany, le tanan'le zanany izay tena tia azy, teneno ary izy, tiako ianao hoe tena mamiko hoe, tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy eo, tsy atakaloko an'izany iza, tsy hosoloko ninoniny hatramin'ny farany netsika sy anao, hatramin'ny farany. Nafoko izay maminy foko ety, nafoko izay maminy foko ety, dia omeko anao. Nandao ay azy izao tontolo izao, zao tsy alaminao, nafaly aho malahelo aho telefony anao, marary aho mani aho tsy laozanao, ity aho mimoany fanao, anao hatramin'ny farany. Dao ity an-tanina mafy ho Jesosy. Davida ny teny an'izany, nanompony masoko teny mitendrombohitra ny an-danitra. Aveza mifamonjena dia avy amin'ny Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Teteny Andriamanitra tsy misy révélation zany raha tsy mazaka sy mahazaka ny masonao hisokatra ao amin'ny teniny Andriamanitra. Aza miezaka ny hijery ny zavatra hitany masonao, aza maiky ny hita vokatra avy aminao, maiky ny anambady dia par tous les moyens amin'ny anaran'i Jesosy, anaran'i Jesosy ivalide fotsiny.
an'le tianao ka na jentiliso io na mpamosavy a dia tsy maintsy anambady ianao rehefa manaky anao izy zao l izy a azafady raha vao tsy mijery an' jesosy ianao ka mametraka eo ampelantanany zavatra rehetra dia ho diso lalany ianao aza maiky ny anambady aza maiky ny anan-janaka aza maiky ny anam-bola aza maiky ny anan-karena mianatsotra fotsiny ny fitiavany dia miandrandraha tahaka ny abrahama fa tsy maintsy ahita ianao amin'ny rétroviseur efa misy zavatra vohomana any amin'ny lasany dikany ny zavatra vitany tsy any aloha tadiavina fa orena manaraka halleluja hanaraka e hanaraka e tsana ny samaraina hanaraka e hanaraka e la velonay efa tsara kofa mianga makany samy tafity tafiditrandrany tsy taitra saitatsy otrany ho tsara otrany ho tsara otrany ho tsara ity ilay andro nataon'i Jehova ity ilay andro nataony Jehova atsakany tanatsika nataony Jehova halleluja tsy sotry ny andro androany zany jesosy ireo fa androany ianao napa-kevitra androany e jesosy hiditra ao anatin'le 10 andro bavaka hijery ianao a dia homiramirana ny endrika hitokana hitady ianao amen ho arindriko dolo ho varavarana fa tonga indray ny ora ionako aminao amen arindriko avokoa ny varavarany fo halleluja firy aloha ndrasy lahatra eo pastera anao fanekena mihitsy afa anomboka hitokana mba hanam-potoana amin'izay ao amin'ny efitra ambondriako atsangana e ataontsika mihitsy ao anatin'ny vanim-potoana la izy asio tia-tanana mafo an'Andriamanitra dia teo daholo kory Jeremia mbanaka révélation tamin'io fahitany Abrahama eo antsoia dia ho valiko ianao ampahitako zavatra sary-patarina zay tsy takatraona mbola ny everinao ny zava-miafina dia miafina mandra-pahatonga ny fotoana iantsoina ho azy mambavaka aza reraky aza manao hoe mandany fotoana miady hevitra mitabataba ara-panahy fiainana misy fanahy fe zao tontolo zao ary aza manaiky ady rery ny sasatra fajereo Andriamanitra rehefa tsy mandeha araka ny tokony izy ny zavatra rehetra mandana mivavaka ndony mba nytanio Rebeka sisy Rebeka moa tamin'izany mifampitelefona fa tsisy réseau izy fa taty orina izy vo nandefa taratasy hoe ty secret ataovy amen ohatry ny zavatra nitranga fafa tao akibony dia nandantony n'Andriamanitra izy Andriamanitra fa inona ny zavatra mitranga dia izy Andriamanitra firenena roa ny eo akibonao wow raha vao miandrandra ho aho dia mahita roa ny ao zany ry ahery no ny zokiny tonga dia hita teo ny anjara voatendry nylay Jakoba atao hoe Israely problemanao ao anaty ady ianao vao maika amin'ny mivavaka ozy satana hoe anao ianao androany rehefa tsy mandehandeha ny zavatra rehetra maketo ny fahavalonao voalohany ny any olona arakaraky ny amafo vao may mampiandrandra azy ny anao arakaraky mahamafo vao may mampangatsika anao ho aizarytsika raha nahazo valiny Rebeka nahazo valiny Paoly nahazo valiny Petera nahazo valiny 20 azo valiny koa ianao farany mila votsitra tsara ianao ao anaty vavaka
inona hoe ny olona tsy votsitra tsara ao anaty vavaka dia mitambotsitra ao anaty ady. Aona moa le favitsorana manao tsy keritreritra amin'ny Daniela. Daniela samborim-potsiny eo am-pivavahana. Hitanao ohatrany hoe ny valala samboriny eo am-pinananahitra. Dia ny mpivavaka koa samborim-potsiny eo am-pivavahana. Izy mivavaka foana. Ary mahenjana ny Daniela. Efa hitany sekretra amin'ny voalohany. Tsy mbola nisy fotoana izy na mbola tanora sy andevo aza ny natongavany tamin'ny Babilôna. Dia tonga mpanjakany nefa ranany tany. Nefa ny rang social nakana azy avy any amin'ny taniny ho andevo. Tanora andevo kely tao an-tranony Nebokadnezara. Efatra amin'ny rahalary zareo. Sadraka, Mesaka sy Abednego sy Daniela. Belsezara sy ry aloha tonga toko hoe Sadraka, Mesaka sy Abednego dia azonao e. Dia zao zavatra nataony zareo tao tokam-bavaka, mivavaka, jeune. Sady jeune ary zareo no jeune. Ny olona mihinan-kanina zareo mivavaka. Tonga sakafo tonga dia ampitoloha ny any ambony latabatra. Izy telo lahy legioma, batata, mangazo no haniny, vomanga, olona mivavaka, jeune. Dia zao ny zavatra nisy. Tapitra ny fotoana ary zareo ny tsara tarehy indrindra. Leninana rehetrarehetra ketrona be daholo satria mitaky ny tavikena. Ego tsara. Zao ny zavatra nisy. Tantara zavatra aminareo a. Ndre mandeha zay izy ny samborim-potsiny teo am-pivavahana dia ho atsipy any andavaky ny liona. Natsipy teo andavaky ny liona izy nijerijereny liona fotsiny. Fa vakio ny baiboly fa tena nijereko tsy mivavaka ntsony izy tao andavaky ny liona. Na ny baiko ho vavan'ny liona hoe midi amin'ny anaran'ny Jehovah-Andriamanitry ny Israely. Tao fotsiny izy fa nidiny vavan'ny liona. Mahalala ny ataony liona ho an'ny olona mpivavaka na tsy mivavaka ao andavaky ny liona ntsony azy. Ny anao mivavaka eo am-pisakafoanina vao mikoropaka. Ny olona mivavaka vao eny am-pividianan-kanina izy dia efa mitsodrano ny sakafo hiditra eny am-bavany. Ny zavatra tsy azonao le izy. Asitehaka mafy lohan'Andriamanitra e. Tsy fombafomba ny fivavahana ho an'ny Daniela fa fiainana. Ary zavatra mitranga dia zao. Mahagaga fa ny be ositra tohan'ny Samsona fampitolona mila maty mihitsy ny liona voavelona izy. Nefa olona tsy ampivavaka. Raha mandinika ny Davida koa fampitolona tamina liona dia maty koa ny liona. Satria zatra mampiasa sandry, mampiasa vatana, mampiasa ositra. Fa ny olo fanotronana ohatran'ny Daniela ao anaty vavaka. Ny an'ny Davida liona ray ihany tsy maintsy matiny fa tsy folo. Ny an'ny Samsona liona ray mifanehitra amin'ny ihany tsy maintsy maty. Fa ny an'ny Daniela mifampijerijery amin'ny liona zato ao anaty lavaka. Na ny nombre na ny tsy mila miady amin'ny fiompiny izy liona. Tsy voahentsiky ny ministeran'ny tontolo iainana hoe namony biby. Présent fotsiny ny olo mivavaka dia malala ny ataony ny voary rehetra. Halleluja. Mahitanao manomboka androany isafidy akantoeran'ny olona champion amin'ny vavaka amin'izay. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Eno kely. Raha niona tamin'ny liona Davida dia tsy maintsy maty ny liona na Davida. Samsona ihany koa
dia ohatr' izany Daniela voadidi ny liona na nididina azy ny liona tao an-davaka fa tsy hoe niady tamin'ny liona izy tsy namoana izy na nampifampitolona lany andro tsemboka nampiasa tanana taktika ny antony ady tsy andresena moa ny dikany fa zao ny oarany Daniela daholo no mpampiasa sandrisery fa nitsipony tamin'ny loali-piomanana meloha amin'ny fotoana ny mpahazana azy daholo ny vokatra dia jereo zavatra traka rehefa forotra ny lohalika ao amin'ny tany dia tsaro fa lasa ny fonoana akasika ny lanitra lohalika ao no makasika ny tany dia mifonoana akasika ny lanitra mivavaka tsy hoe ataonao mba hitadiavana fandresena fa mivavaka no manomana atsika ahita fandresena tsy mitovy zany averiko indray ho ale mpandefandefa teny fo ireny mivavaka tsy hoe atao mba hitadiavana fandresena fa mivavaka no manomana atsika hiaina sy ahita fandresena vavaka Andriamanitra mitsangana mihoatra no nikajo ny finoanao ny finoanao mety tsy tafiditra ao anatin'ny sainao mihitsy hoe inana avy rehetra satsinana fa vokatry ny fiankinanao loatra mambavaka amin'Andriamanitra dia mijoro Andriamanitra manidy vavany liona tsy voatery hoentinao amambavaka tsy ny zavatra rehetra ny voakontrôle na voafehany vavanao eo ampitonana mambavaka fa misy vavaka mampitsoro an'Andriamanitra ara-piankinana atonga azy anao zay zavatra tsy voatery hoentinao amambavaka fa fantany fa mahasosy mabedy ianao jereo masiny eo akaikinao tiava mivavaka ary mivavaka santratra hoe tsy vavaka anova zavatra fa vavaka anovanao anakaiky an'Andriamanitra mba ho feno Andriamanitra mangetaeta an'Andriamanitra mila an'Andriamanitra mba hodronon'Andriamanitra feno fanatean'Andriamanitra poisorony zany mivavaka atao hoe soareteka ho an'i Jesosy Alleluia hitako fa ny fandreseny hitantaratra eo amin'ny fiainanao ety ivelany dia vokatra avy amin'ny fanorenana nanorenan'Andriamanitra anao tamambavaka le fanefeny ianao tao ka nivavaka feno communion dia ohatra ny chargeur anankiray mameno telefônina vita rehefa branché amina chargeur anankiray ny telefônina plein dia azonao entina aloha izy mandehandeha fa raha voela loatra aloha izy no ampiasaina dia mila chargeuna indray mivavaka afaka plein ny telefôninao no maraina rehefa mivavaka ianao nandritry ny alina fa rehefa ampiasaina aloha izy andana miverina indray riariva mba hafeno azy rapitsy maraina petsaka ny olona mieritreritra hoe ampivavaka izy rehefa niantso fotsiny tompo apetrako an-tananao fosy izy Andriamanitra hoe tsy hoe apetraka eo an-tanako ka fa ianao mihitsy ao amiko tsangary amin'ny toerana misy ianao halleluia tena ianao Andriamanitra hoe mifoky mila anao halleluia ny fo kory-pamonjy mangetaetanao maniry lalandava ikambanaminao sy afaka ampoko ny fanirinanao une
ny androm-pahoriana ny androm-pahoriana io mihitsy Daniel ralam-panany fo manjary fitahina zay manadio ny fo tsy afaka am-poko ny fanirinanamo onenore ny fo ino eny dao tsy kisaina tsy sarotra ny fanovananao sy anovana ny zavatra rehetra mombanao ny mifandalovanao eto ambonin'ny tany fa ty reto ny tena fahasarotana indrindra amin'Andriamanitra ny fampanekeno ny fonao ho ao amin'ny tontolo ny fiombonam-bavaka mba hisy anovana Andriamanitra anao ahafahany zavatra rehetra miova amin'ny alalanao nienitra risika faza mangatsika mitoera ho mafana fomenatra isatany eny hoe mba azonao veloka ave fa le Petera nitsoka nanday telo ny nanaiko ny fatimaritiora ny finoana no fantsihana tahaka an' Jesosy rehefa nandalo hevitra ambonindriana raha ohatra ka tena mitazana an'izany ny aveny ivelany dia mampiteny frantsay mihitsy le izy hoe quel drôle de changement fa ahoany tena ohatrany hoe zavatra mahavariana sy mahatalanjona hoe tsy azo saina ho eritreretina olona manday intelo matahotra talohany nahafatesany olona ny sikina ny verin-dalana nandeha nanarato nefa tsy tokony hanarato sony nanadiny teny fikasana rehefa nandalo ny pasazy ny efitra ambonindriana 10 jours mifantoka 10 jours mifantoka raha ny marina 10 andro no ilainao anatin'ny taona anankiray fa tsy 5 mijato voaka avy ao Petera tsy miverina taloha tsony misy Petera 1 ny lalovana tsy nafinaritra fa misy Petera faharoa nanovana-Andriamanitra Petera ho karazana Petera hafa mihitsy teo izy Jesosy Petera ianao vato izy amin'io mbon'le Simonina malemy reny Jesosy manova olona fa ianao aza-kivo zany mety miteny ianao le omaloko ny omalinao efa nentin'ny lehibe ao an-tamosinao fa noavinao amin'le fitantanany amin'ny fanamasiny rahany aminao mandalova efitra ambonindriana anovananao ny fandinian-tena tsy le problème hoentinao isanandro tsy mety miova matoa tsy mety miova hatramin'izay tsy any amin'io zany ny solution misy zavatra tsy azonao misy zavatra tsy azonao misy zavatra tiako eto ny fanamasinao natao ny famahanan'io tsy avy amin'ny fitotonao matoa tsy niova hatramin'izay io tsy ao le lalana zany manaitra anao ho Jesosy za ny lalana sy fahamarinana ny fiainana ozy izy tsy misy makany amin'ray fa tsy amin'ny alalako raha manaiky ianao amaly ny etaeta-poko hanokatra ny fonao iombonamiko teo izy Jesosy hoe raha niovy Petera afaka iovako ianao raha tianao fantatra manantena anao manantena ny fiverenanao manantena ny fiombonanao amiko tsy sarotsaro-panompona tsy fisehony ety ivelany tsy laza tadiavina fa ho voninahitro mandrakizay zanako miverena
rehefa tsy leoan'ny modomody modomody mivavaka modomody mba ho tsara eny mason'ny olona mahay mitory teny manam-panomezam-pahasoavana dekona paster apôstôly mpaminandry titre fotsy mibetsaka fa mifitolantena sy ny fijoroana zéro miverena marina fa raha mahita olona ray tena miverina Andriamanitra amaly ny antsony fa fihodinana tsy fakatoavana nampisaraka ny olona tamin'Andriamanitra aza vela isy révélation anaisitra amin'ny fiombonanao tsy ho tanteraka amin'izay programa sitrapo ilananao miambena fefa kaiky ny fotoam-pampakarana anao valio zao antso zao tianao amin'ny fitiavana mandrakizay Jesosy amin'ny fitiavana tsy tambazana sy ny andrasan'ny fiovam-ponao fa nanolorany tena andro arivo fotoana lasa talohan'ny fiodinanao satria tianao izy tiany anao ho ao amin'ny fiangonanao okzay sokafofonao teneny Jesosy teneny Jesosy tia Jesosy fatatra fa mila ianao foko no ilainao Jesosy tsy mifanompoky no ilainao fa foko very zay rehetra Jesosy io very ny ompoti tsy ny azo fijalizay matsapa ny fisinao zay ho sarobity sy mihoatra lavitra no zavatra zay irinay mba hidiranao antsetra ny fiainanay tsy amin'ny tanjon'ny ho tahinao tsy amin'ny tanjon'ny fifaliana vetivety amin'ny tany mandalo tsy ampisarikotra akory ny fonay amin'izay hita maso misena amin'izay lalovanay fa namafy io na tsy mafy Jesosy tsy maninona fa mafy aminay raha tafasaraka aminao zay satria ny ainao ny natolotrao fa nataonao vonina tao am-ponao avokoa ny asoanay rehetra satria zanakao zay fiangonana tsaro fa ny amboara tsara indrindra ho anao sambatra ny olona raha voavelany elony sy voasarina ny fahotany sambatra ny olona zay tsy isainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahany aza mamita tena mandrosoa ny fahatokiana tonga ny fotoana anangana ny rainao anao tianao izy tsy manameloka anao izy tsy mibedy anao izy raha miteny entitra aminao anaitra anao satria te hifankahita aminao izy ary ao am-pony ao mandrakizay ny fisinao tononoko amin'ny anaran' Jesosy voavelany eloko Jesosy tontany alina zay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa ndraisy ny mofo dia misaotra izy dia nivakiny dia izy hoe tianytenako zay vakina ho anareo zao natao voafahatsiarovana misaora azy misaotra Jesosy taka izany koa ny kapoaka zay manambara ny rahan' Jesosy zay nalatsa no tsika roa rivotoana lasa ozy izy hoe ty kapoaka ty ozy izy ny fahatsiarovana ny fanekena vaovao sady mandrakizay zay nalatsako ho anareo famelana ny fahotanareo ka nao vinonareo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara na hafatesan'ny tompo mandra-piaviny misaora azy misaotra Jesosy misaotra dada malalako ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao sotra ny amin'ny fahafenoa ny fahatsaranao miaso amin'ny fiainanay ho aninao ny fonay amen aza mbola misy miala fa hory ny filazana sy ny fanatitra ho riverantsika vavaka Alléluia. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a
anatanteraka ny fanatitsika ho an'Andriamanitra. Ampatsahivina foana fa ny fonao ny tena ilain'Andriamanitra. Dia anatanteraka an'izany tsika zao dia ataovy ampitiavana mpifaliana foana zay ho ataonao ho an'ny tompo. Rehefa avy eo dia fotoana ny tanora, ny club d'ado dia manentana antsika tanora rehetrarehetra. Ny tena marina araka ny resahan'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia rehefa avy eo zany aseho antsika indray la mode vaovao. Alleluia. Ny tendance vaovao. Dia raha ohatra sahana hatry mbola misy mpandeha boîte de nuit ozy izy teo na kapoka du jour na tsy haiko zay ilazanao azy dia rehefa avy eo tsika. Rehefa avy eo tsika tanora mba mijanona kely dia atoro antsika le tendance tsara indrindra miaraka amin'i Jesosy. Amen. Fotoana eto amin'ny hvkl-mission misy ny sekoly Samaraina. Etsy amin'ny super U Analakely ambony rihana. Fotoana fitokanana koa io dia alatsinainy manokana sekoly mpamana olana. Talata sekoly mpanasitranana, ny alarobia sekoly mpanambiana toetra. Fotoana manokana afahantsika miomana amin'ny fampiakarana. Afahantsika mitokana mivavaka ihany koa. Dia ao anatin'izay ampatsahivina foana arak'izay efa nambara teto fa misy fotoam-bavaka, vondrom-bavaka zay anampiana antsika tsiraray avy amin'ny fotoana sabotsy hariva na lahady maraina na lahady hariva any amin'izay quartier mety manakaiky antsika any dia misy mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy manatanteraka an'izany vondrom-bavaka sy fotoam-bavaka zany isak'ireo fotoan'ireo ampatsahivina kely etsy Antanimena misy eny Fort du Chêne, any Meritsy Atosika, Arivony Mamo, Tsirony Mandidy, any Mahitsy, hatrany Atsirabe, etsy Manakambahiny, eny Andoharano Fotsy, eny Ambomangakely, eny Ambolokandrana koa zany zao misy arak'izay fanambara maly. Fotoana be da be ozy izy ianao hoe mba hasivany amin'ny quartier anay dia tehiteny aminao hoe tonga dia atsanganony eny amin'ny quartier anao dia manombo mitady an'Andriamanitra. Tena ilaina le fotoana naraka nambara teo hoe mila mitokana foana tsika. Fa raha vao tsy mitokana tsika dia misy mitady hanokana tsika ny toerana tsy tokony ho izy. Dia dikan'izay manana foana fotoana hoe mangetaeta ny fitokanana miaraka amin'Andriamanitra. Manampy anao reny fotoana reny ahafahanao rehefa ianao rery ny any an-trano dia mahatsiarana hoe ay Andriamanitra fotoana iarahako aminao manokana ity mirindry trano ianao dia mivavaka ianao. Dia ho hitanao zany liona misafosafo anao zany. Alleluia. Eto zao dia misy za tsy te ho safosafony liona fa liona zanak'ondry ny tiako tenenina aminao fa hiarakitsika amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ny tompona anniversaire rehetra ny volana Mai dia amin'ny sabotsy herin'ny androany no arapaina. Arapaina zay tompona anniversaire volana Mai dia miomana mambavaka tsika ao anatin'izany. Dia zay tsy manana anniversaire volana Mai zany dia mivavaka ho an'zareo satria reo no namantsika eto ihany koa dia miezakitsika manatanteraka an'izany amin'ny heriny. Ny FM 90.8 nisy fotoana teo somary tsy nandeha mety petapena reo nanontany nahoana sy manahoana fa misy fandaminana kely, misy fanamboarana kely zay no mahatonga ny eto ambavaka le fitaovana rehetrarehetra mba ahafahan'Andriamanitra miasa mivantana koa amin'ny alalan'ireny. Be dia be mihitsy ny tsy hoe miara-mivavaka amintsika eto zany olona tsy voatery mandalo eto fa hovain'Andriamanitra ny ambadika any amin'ny alalan'ireny toroteny amin'ny radio reny dia manentana antsika. Fanamariana kely koa zao amin'ilay vondrom-bavaka reny misy olona tsy miangona eto mihitsy mamonjy an'ireny vondrom-bavaka reny. Dia rehefa any izy dia hovain'Andriamanitra ny fiainany. Dia maika moa fa tsika eto, tsika efa niova be daholo ny fiainantsika, efa tsara be daholo fa mahafinahitra be daholo. Alleluia. Ohatra mbola miketrina anao fa ianao ve tsy mahafinahitra? Zay mampiketrina anao. Mahafinahitra ny fiainantsika miaraka amin'i Jesosy. Misy ny hvkl-mission, ny live ao anatin'ireny fotoana ireny dia miteny foana Andriamanitra. Dia hiteny aminao foana Andriamanitra. Dia mihaino azy. Amen. Ndao tsika hitsangana re. Dia anendritra ny tanantsika ety anoloana hivavakitsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay tompo. Makasitraka anao zay.
namangatsika aza ny andro Andriamanitra mafana amin'ny fonay miaraka aminao satria fantatray fa ianao mampafana amin'ny fiainanay amin'ny fotoana rehetra. Taio Tompo tsirairay avy androany atolotra anao ny fanatitra ny fahafolo-karena ny sakrifisy zay rehetra atao ponay Andriamanitra. Raiso hoanitra kasitrany zany voninahitry ny anaranao. Aza vela misy miala mainy eto Andriamanitra fa mila anao ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika tehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Firy aloha androany natsapa hoe tena voatay izy tao tenin'Andriamanitra. Andro tananao teneny Jesosy. Irizo a Jesosy io. Atao zay hoe tano mafy ao Tompo tehirizo ao anao mandraky izay azony ny tanako raiso ny fiainako ho anao irery ao Tompo tano mafy ao Tompo tehirizo ao anao mandraky izay azony ny tanako raiso ny fiainako ho anao irery ao Tompo. Jesosy io ho anao mandrakizay zay rehetra ary amin'ity marainy ity dia reko sy tsapako hoe betsaka ny olona mila nikasika aho eto androany. Atsangany an-tanan'ny olona zay mahatsapa hoe marefy ianao marary ianao misy zavatra ilanao ny tanan'Andriamanitra atsangana ambony hoe zay olona mila an'izay vavaka izay tena isika rehetra. Amen. Nareo ve mino fa amin'izao fotoana izao Jesosy dia afaka hikasika ny fiainanareo. Tsisy hoe vavaka paster Rodolphe fa vavaka tsika rehetra. Amen. Zao ary sokafo ny fonao dia apetrao amin'ilay faritra marary ny tananao. Apetrao amin'ilay faritra marary. Raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao nanome anay amin'ny marika toko fiainambiny folo hoe famantarana manaraka an'izay mino. Manitsika famantarana fotsiny izay manaraka satria mino anao zay. Ary araka izany teny izany no ametranay tanana marary araka ny teninao dia ho sitrany ireny. Tompo aoka ny fanasitrananao akasika ny tsirairay avy amin'izao ora sy minitra sy sekondy izao. Asehoy Tompo ny voninahitra ao. Dia aoka ny aretina rehetra tsy voatery ho voatonoko ny anarany fa ianao manona ny anaran'ilay izy. Teneno ilay aretina, teneno ny anaran'ilay aretina dia teneno hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala. Ny anaran'i Jesosy miala. Tsanaketsana mpahefanao fiaina zanak'Andriamanitra ny rofy ny aretina. Tonono koa ny fanjavonany zany. Iaisitra ny fiainandreo zanak'Andriamanitra. Za tena mino Jesosy. Wow. Tena mandren'Andriamanitra miteny hoe miasa hozy amin'izao fotoana izao. Miasa hoy Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Miasa Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tena miasa Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Atao mifantoka tsara ianao fa miasa Andriamanitra. Miasa izy mikasika ianao izy. Efa mikasika ny fiainam-pananao izy teo. Mikasika ny fonao izy amin'ny fibebahana. Ary kasika ny vatanao io koa izy. Dia minofa asany tanany ianao ary amin'izao maraina izao Andriamanitra. Araka izany teniny zany. Dia omena voninahitra indray ny anarany. Alleluia. Raiso ny anjaranao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Avy amin'ny Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo tamin'ny diakapika izay ny aretany ho voninahitra ny anarany rery mandrakizay. Sitrahana amin'ny rofinao rehetra dia mandehana fahitanao any Jehovah ka hiaro anao. Mampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Ananatra ny tavany aminao ny Jehovah ka menao fiadanana. Afoafany amin'ny lanitra ny taminao dia misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Makasitra azy, makasitra azy. Alleluia. Makasitra azy, makasitra azy. Alleluia.
tongindray ny ora anako aminao indriko avoko varavarafo tongindray siafa zao sianao ka usuri le tiluilunao anenikiai miseua miquindrai ka uchunyao fizai misianao nutikuisia mbola misy miala alofa kideran'andriamanitra kely a dia orinan'izay dia izy tsodrano sy fizaram-pasoavana tongindray ny ora fiaonam-pamina ka hoarindriko avo ny varavarany fo tongindray ny ora amanginao ay tompo tsy misy hafa tsy zao sianao paritao fitiao ka usuri le diluilonao anelikiai miseua miquindrai ka uchunyao fizai misianao tutikuisia hampahitao fitiao ka uchuni diluilonao anelikiai miseua miquindrai ka uchunyao fizai misianao nutikuisia tongindray ny ora fiaokofana ka rindriko avoko ny varavara tongindray ny ora miteneny anao tompo tsy misy hafa tsy zao sianao hampahitao fitiao ka uchuni le diluilonao anelikiai miseua miquindrai ka uchunyao fizai misianao nutikuisia hampahitao fitiao ka usuri le diluilonao anelikiai miseua miquindrai ka uchunyao fizai misianao nutikuisia milamiaona aminao ny atmosfera lanitra handrotsayao orambe mivatravatra ka vontosi
Jaya, Aitanawa, the atmosphere Lanisha, Hadutaya, Namemi Bajavat, Kabutu Sinyusuja, Nyafuna. Atmosfera lanica nilamiana aminauzai oamni atmosfera nilanica. Tenena manao hoe izay vonina ihany hoe no mandeha androany. Aleluia, aleluia. Izay vonina no mandeha, vonina koa ve ianao hoe? Asitsika. Fanambanina fa aza tesitry anao hoe fa tsy haiko ny angina hoe avelao am'zao hoe niavadina raha tiana tokoa resana ihany aloha Jesosy famonjena tsy mandehandeha ho azy safidy fanomeny ho avy izy akany anazy Yalandra efa atriny elabe zay nateraka ihany no mandeha Nyandro famindram-po kely sisa nitsaina azy am'raomrao lanitra isika Nyandro famindram-po zay ty lany rybe ambopo ho tavely ty an-tany fa tsisy ankivilivily fa na misotro na mamily tsisy anapa-kevitra am'toeranao romaniky onidy na andehanao na tsy afaky-lazy anao hoe tsy nisy nampandre fa efa kely sisa de lasao amariny sa misy mamatitra anao faralaso ny olo enoraisiny anao ny ampitsininy ane tsy misy azo atao efa kely sisa de lasao afandrafary de lazalazao mibebake zay te ande ahoana anao fa eo indrindsika zao Izao no lalana, zany no lazaine Izy no any lalana mankany aminy raine No aly an-danitra safidy ty an-tany Tsy nizanizakory dia hividy trano Na lasa zao alaify sara anezidane Fa raha tsy lasy anao mararirariny aine Ka tsisy aneny natery jereo Fa tsara raha miaraka zareo Nyandro famindram-po kely sisa itsena azy ahoeny am'raony lanitra isika Nyandro famindram-po zay ty lany rybe ambopo ho tavely ty an-tany fa tsisy ankivilivily fa na misotro na mamily tsisy anapa-kevitra am'toeranao homaniky onidy na andehanao na tsy afaky-lazy anao hoe tsy nisy nampandre fa efa kely sisa de lasao amariny sa misy mamatitra anao
Faralasany olo enoraisiny anao ny ampitsininy ane tsy misy aza tao Hey, ke sisa de lasao afatra va de lazalazao mibebake zay te ande ahoana anao fa eo indrintsika zao Miaraka sotsika ho an'ny Jesosy Zay vonina mandeha Zay vonina mandeha Matamasara mose ahoana anao ramose Tompo tsafidy anao Tompo tsafidy anao Fanapaka bandidy anao Fanapaka bandidy anao Tsisy ankiviniviny na misotro na mamilio Tsisy ankiviniviny misotro na mamilio Zay vonina mandeha Zay vonina mandeha Matamasara mose ahoana anao ramose Kenty stella sisa Kenty stella sisa Farin fo matcha anao Amarin sova fatcha anao Tsisy ankiviniviny na misotro na mamilio Tsisy ankiviniviny na misotro na mamilio Zay vonina mandeha Zay vonina mandeha Matamasara mose ahoana anao ramose Soty lasa vao Luzabe Luzabe Alléluia Olona vonina daholo tsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy olona afaka amin'ny famatorana tsisy mamatotra trano fa tonga dia lasa zao vavakitsika misaotra Jesosy ny amin'ny fahatsaranao misaotra ny amin'izay fanomananao sy fanamboaranay anao ao anatin'ny teny ao anatin'ny fiderana dia manomana anay anao manamboatra anay anao amin'ilay tsara indrindra ho amin'ilay tsara kokoa misaotra ny amin'ny fotoana rehetra androany misaotra izay rehetra nataonao androany na fanasitranana na ara-panahy na ny ara-nofo manome voninahitra izay satria afaka amin'ny teny izay fa tsy misy tsara noho ianao nyraisinay teto tsy misy tsara noho ianao eo amin'ny fiainanay ary indrindrandrindra ianao sady mialolalana ny tierinandro manaraka indray izay sy ny volana vaovao izay ho diavinay indray manomboka raha ampitso ty Jesosy Jehovah-Andriamanitra Kristy tsara indrindra dia manome voninahitra anao zay mankasitraka anao zay mankalaza ny anaranao zay tompo izay fiombonana ny famelan-keloka tena hoe fiombonana nahafahanay niombona taminao androany tsy ho avotsotray izany fa ho fiainana vonona izay manomboka androany amin'ny fihevinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta amen zareo fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra natoy izao fahasoavan'Andriamanitra natoy izao anareo amen